Nisintomin'ny antotan-taratasy firotsahako fidianao ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ambonivohitra Fianarantsoa. Tsy nomena ny 211 bis ihany koa izy, nilaza fa tsy mahefa anome azy ny taratasy manamarina ny fandaovan-ketra ny bronketra tao Fianarantsoa, izay natony ny ramatoa Christine Razanamasoa. Nivezivezy indray ny solon-tenany rehefa tonga tao Antananarivo, nangataka fiorana tamin'ny tale general Nihetra ihany. Kosa sangy tsy nisy valiny raha ny fanazavana izay nambarany. Ny fandeferana toboko tsy midika fa hoe resy, tombotsoa ny filaminana sy ny fitonina no tadiavina hoe hafatra izay nambarany Christine Razanamasoa. Ho lazaintsika moa ny hafa izay ankoatran'izany famelohan'izany aloha dia efa fantatranareo, azadino ny miabone ny sainantsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny video, noho ny farany dia aza adinona ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement ny chaîne izany, melohany hirisoantsika amin'ny vaovao izay ho resantsika ato anatin'ity video anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Tsika ny filazana ireo rehetra misongadina ato anatin'ity video anankiray ity dia any Toamasina. Nikorontana ny valin'ny baccalauréat ny Toamasina. Nisy olana ny fikirakirana teo amin'ny sampana informatika ka nikorontana ny valim-panadinana baccalauréat tao Toamasina. Nisy tamin'ireo mpanala fanadinana izay tsy afaka teny amin'ny petadrindrina no gaga fa afaka anaty relevé des notes. Lasa meteraka fikorontanana eo amin'ny mpianatra mpanala fanadinana izany. Manoloana n'izany dia nidina ifotony ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny androany nandamina ity toedraraha misy any Toamasina ity. Izany moa ny zava-nisy tany Toamasina, resaka fikorontanan'ny valin'ny fanadinana baccalauréat koa dia ampafantarina ianareo rehetra. Ny hafatra izay nomeny Andiranjalahy ity no holazaintsika manaraka ato anatin'ity video ity. Miantefa tanteraka amin'ny vahoaka malagasy ity hafatra izay nomeny ity. Rehefa hankany Madagasikara aho dia jiro sy rano no ataoko voandalana, fa izay no tena hitako tsy ampy any amin'izao fa tsy chocolat sy fromage itsony hoe hafatra izay nambarany Andiranjalahy ny tao anatin'ny pejiny. Miresaka mikasika an'izay jiro sy rano zay isika dia andeha ho jerevantsika kely ny hafatra izay nambarany tale general ny Jirama. Misy fiantraikany mafy amin'ny hahavon'ny renirano sy ny farihy ny hahitany ankehitriny izay mampihena be ny famokarana herinaratra araka ny nambarany tale general ny Jirama. Tsy iza moa izany fa Andriamatoa Ronoesy no hamafisiny ihany koa fa tsy ampy ny hamaliana ny filanimponina 3.5 tapitrisa amin'izao fotoana izao ny fotodrafitrasa efa antitra natao ho an'ny mponina manodidina ny 2.5 tapitrisa eo no eo. Tsy maintsy misy araka izany ny delestazy izay tsy azo hialana raha ny fanazavana izay nambarany. Ity fahatapanjiro ity izay misy fiantraikany amin'ny famatsiana rano araka efa nambarany Jirama. Andrasana ny fanatanterahany fanjakana ny tetikasa Volobe, Sahofika, Ranomafana sy ny maro hafa hamahana ity olana fahatapanjiro ity. Izany moa ny hafatra ny tale general ny Jirama. Koa dia defa maheriza izany revoaka malagasy fa hiena anatin'izany delestazy na hoe fahatapanjiro zany ianareo manomboka amin'izao ary mety hahagitra helahela. Manoloana ny ireo fahatapanjiro ireo dia be dia be ny olona izay nitokona. Mitokona ny mponina teny imerina afovoany ny alina. Migrève ihany koa ireo mponina eny imerina afovoany talata maty ny omaly alina noho ny fahatapanjiro sy rano. Nosakanan'izy ireo ny lalana no sady nandoro-kodiarana. Nilaza moa izy ireo fa tsy maintsy hitohy ny hetsika raha mbola misy fahatapahana foana ny jiro. Mbola resaka grève ny amin'ny fahatapahan'ny jiro sy rano izay tsy mandeha izany dia migrève ireo mponina eny Ankatso 1 sy ny Analamahitsy ny omaly alina noho ny delestazy Lavareny sy ny fahatapahan'ny rano ny Jirama. Voalazantsika moa ny mikasika ny Jirama sy mikasika ny grève rehetra ny amin'ny fahatapahan-jiro, fandeha resika hiditra kely amin'ny resaka izay nataony Lalatina Rakotondrazafy. Ny rarisoa sy nampahery any Ramatoa Harilala Ramanantsoa moa i Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Ramatoa Harilala Ramanantsoa no vavitokana amin'ireo kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra hoy Lalatina Rakotondrazafy. Midera ny fahasahina lehibe ananany aho satria mino aho fa efa norefesiny tsara ny fanamby sakotra rehetra miandry azy.
Efa norefesiny tsara ny fanamosavitra rehetra miandry azy manoloana izao zava-misy eto amin'ny tanànany Antananarivo izao, hoy Lalatiana Rakotondrazafy raha nankahery any Ramatoa Harilala Ramanantsoa. Tena mankahery azy manokana aho fa mafy tena mafy io hady atrehany io, hoy hafatry ny Lalatiana izay miantefa tanteraka amin'ny Ramatoa Harilala Ramanantsoa, ilay vavitokana amin'ireo kandida hilatsaka ho fidina be ny tanànany Antananarivo renivohitra. Zay moa ny mikasika ny hafatra izay nomeny Lalatiana ho an'ny Harilala, fandeha resika hivadika kely amin'ny resaka zavakanto. Resaka world music moa izy ty, malagasy no laharana faharoa. Nahazo laharana faharoa tamin'ny world music ilay teratany malagasy, tsy iza moa izany fa Mina Bolma koa. Izy irery koa no mpandray anjara afrikanina tafiakatra ho isan'ny ireo 50% tamin'ny dingana famaranana. Miarahaba manokana any mpanakanto Mina Bolma koa moa izahay ato anatin'ny ity saina ity, ary tongava amin'ny avondrindra, tongava amin'ireo rehetra izay kasaina, indrindra ny tanjona rehetra izay heritreretina ho atao, aingane ho atrehin'Andriamanitra Andriananahary amin'izany zavatra rehetra izany. Zay moa ny mikasika an'iny resaka zavakanto iny, fandeha resika hiditra kely amin'iny faritra Anosy iny. Mpianatra 326 ao amin'ny EPP 7 no nisitraka fampitaovana kahie sy stylo avy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ao antoerana. Natao izany mba hanamavanana ny fahasahiranana ray aman-dreny. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'iny tany amin'ny faritra Anosy iny, ndeha resika hiresaka kely ny tranga izay niseho tao Avaradrano. Nisedra fa tapanjiro ireo kandida tao Avaradrano. Nandritra ny adiny 3 be izao no tapaka ny jiro tao anatin'ny fandraisana ireo kandida ny omaly, ary maro no mbola tsy nahazo ny certificat de dépôt vokatra izany fa tapanjiro izany tao amin'ny Oveka Avaradrano. Na efa tamin'ny 9 alina aza dia mbola nahitana kandida 80 ny lahatra ihany. Nahazo groupe électrogène tamin'ny Olombofidy tao amin'ny distrikany Avaradrano kosa nafahana nanohy ny asa. Izany moa nitranga tany Avaradrano izay nisedra fa tapanjiro ireo kandida tany antoerana. Tena mampitaraina ny maro moa ity resaka fahatapanjiro ity, ao moa ny sasany izay mitokona ka migrevo, ao ny sasany izay mitady vahaolana nohony amin'ity jiro tapatapaka ity. Be dia be izay ny zavatra izay nolazaintsika tato anatin'ity video anankiray ity, ary ireny ihany koa ny namarana ny videontsika, koa dia tsy maintsy hametra beloma izahay. Fanazanina tsy zany anefa dia tsy hainy tsy hankasitraka ianareo rehetra izay navita niaritra ny hain'ny video hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy halavenay ny resaka, hametra beloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Amin'ny manaraky indray no manao ny misimisy, amin'ny manaraky indray no manao ny metimety, koa dia mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao ianareo, mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraky indray eo. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.